faly miarahaba tsika mianakavy tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa eto amin'ny fandaharana YouTube Jeanne Forest Santé. Ny resahantsika androany dia momba ny sakafo ara-pahasalamana. Inona moa ireo sakafo izay aporisiana bebe kokoa ny fihinanana azy ary ireo sakafo izay mila lanjalanjaina. Androany dia atolotra anareo ny pyramide alimentaire na ireo ambaratonga ny sakafo izay tokony hohanina bebe kokoa ary ireo izay tokony ho salasalaina. Manomboka eto ambany zany dia ireto ny sakafo tena ampirisiana antsika ny fihinanana azy. Miakatra eto amin'ny étage faharoa zany dia efa manomboka lanjalanjaina. Ny eto amin'ny étage fahatelo dia efa ao anatin'ilay lazaina hoe mba efa amin'ny antonony, ary ny aty amin'ny étage fahaefatra dia ny ataontsika hoe ngambany hoe isan-kalahady no mba mihinana azy. Atombokintsika zany eto amin'ny sakafo tena tsara hohanina isan'andro dia ny legioma zany ao ny concombre, ny haricot vert izay misy fibre be dia be ary manampy betsaka amin'ny fihinanana siramamy satria io no manivana ny siramamy tonga ao anatin'ny tsinay. Ny brocoli izay fanta-daza amin'ny fiarovana amin'ny cancer du côlon. Ny laisoa dia fantatra amin'ny hoe betsaka calcium ary reto ambaratonga voalohany rehetra reto dia misy ny otrikaina tena ilaina amin'ny vatantsika olombelona. Misy surtout ny atao hoe vitamine C, surtout ny voasary makirana zany, ny paoma izay ataony amin'ny médecine hoe une pomme par jour va vous éloigner du médecin. Fomba fiteny moa zany tomboky lahy sy tomboky vavy, fa ny tianao tenenina dia ny hoe mahasalama ny fihinanana paoma iray isan'andro. Ny akondro dia salasalaina koa ny fihinanana azy zany hoe misy potassium ary misy otrikaina mampatanjaka. Fa ho an'ireo izay ataontsika angamba hoe diabetika dia salasalaina ny fihinanana akondro satria misy siramamy be dia be atao anatin'ny akondro. Torak'izany koa ny rano dia tena aporisiana ny sotrointsika rano, zany hoe 2 litatra isan'andro no aporisiana antsika hohanina hosotroina isan'andro. Ny artichaut dia tena malaza tokoa amin'ny fanahiazam-batana satria sady mamoaka ny rano no misy fibre be dia be koa ny artichaut. Zay zany ny momba ny eto amin'ny étage voalohany izay tena aporisiana mafy dia mafy ny fihinanantsika azy isan'andro isan'andro. Eto koa moa ny tongolo izay misy otrikaina be dia be sy ny vitamine C izay tokony ataontsika isan'andro isan'andro ao anatin'ny sakafo. Ny radis izay malaza dia malaza koa fa tena feno otrikaina ato anatin'ny radis. Ny sakay dia manampy be dia be amin'ny vitamine C.
Zay a tompoky lahy sy tompoky vavy ny eto amin'ny rihana voalohany. Miakatritsika zany atao amin'ny rihana faharoa. Inasiana daholy ny atao amin'ny rihana faharoa dia ireo atao hoe protéine avy amin'ny zava-maniry sy ny protéine avy amin'ny biby. Ka aprisihana bebe kokoa ny protéine avy amin'ny zava-maniry toy ny tsaramaso ohatra. Ny tsaramaso dia tena tsara dia tsara tokoa ny fihinanana azy satria misy protéine goavana be mihitsiny izay afaka mahaso hena ny tsaramaso mena. Ary ny fandrahoana azy dia mila alona ray andro alohan'ny andrahoana ny tsaramaso mena. Ny lentille izay fantatsika amin'ny hoe tsiasisa dia misy protéine goavana dia goavana koa ao anatiny ary ny tena mahatsara ny protéine ao anatin'ny zava-maniry dia moramora kokoa antsinay ny mandevina azy raha ohatra oharina amin'ny protéine avy amin'ny biby. Raisitsika zany ny protéine avy amin'ny biby. Tsaratsara kokoa aprisihana ny fihinanana trondro. Satria ny trondro dia misy ny ataontsika hoe oméga 3 izay tena tsara dia tsara tokoa amin'ny fiarovana amin'ny ataontsika hoe cholestérol, ny fiakaran'ny cholestérol ao anatin'ny rà. Ka mahatsara koa ny fikojakojana ny atidoha ny fihinanana ny oméga 3. Ny tsara ho marina dia ny atao hoe viande rouge na ny henan'omby dia tsaratsara kokoa zany mba ampifanelanelanana ny fihinanantsika ny henan'omby. Izany hoe raha ohatra ataontsika hoe mba indray isan-kerinandro na indray isaky ny roa herinandro vao mihinana ny henan'omby satria ny henan'omby no misy amin'ilay graisse izay enjakenjana ny fandevonana ny graisse avy amin'ny henan'omby ao anatin'ny tsinay ary mety miteraka koa ny atao hoe cancer du côlon, izany hoe homamiadana ao anatin'ny tsinay be ny fihinanana matetika be loatra ny atao hoe henan'omby ary mety miteraka ihany koa ny arthrose, ny arthrite na ilay manaitaina amin'ny vanitaolana. Manarakarak'izay dia ny yaourt avy amin'ny rononon'omby dia salasalaina koa ny fihinanana azy. Tsy atao maro be loatra fa mba ataontsika hoe indray isan'andro no mihinana ny yaourt. Ho an'ny izay tsy mahazaka ny ronono avy amin'ny rononon'omby dia aprisihana ny hinanana ny ataontsika hoe lait de soya. Ny lait de soya dia manampy betsaka amin'ny fandevonankanina. Rehefa tsy mahazaka ny rononon'omby dia afaka misotro ny lait de soya izay feno calcium koa. Ny beurre dia conseillena ny margarine.
tsaratsara kokoa zany ny margarine satria avy amin'ny zavamaniry ny margarine, fa ny beurre avy amin'ny rononon'omby dia mavesabesatra kokoa ary mety mampiakatra ny cholestérol ao anatin'ny taova ny fihinanana ny beurre avy amin'ny rononon'omby. Miakatrakatra kokoa zany tsika ato amin'ny troisième étage dia miresaka bebe kokoa ireo ataontsika hoe sucre lent na ireo siramamy izay miadakadam-piasa kokoa noho ny sucre rapide, zany hoe ohatran'ny hoe ny bonbon, ny chocolat sy ny zavatra mamy be rehetra vita amin'ny industrie zany dia miteraka diabeta na fiakaran'ny siramamy be loatra ao amin'ny ra ka mety manimba ny fahasalamana. Ny sucre lent zany dia ohatra ny paty izay afaka andrahointsika miaraka amin'ny légume. Ao anatin'ny sucre lent koa dia misy ny mofo izay appriciana ny fihinanana azy isan'andro satria ireto karazana sucre lent ireto dia misy betsaka magnésium. Ny céréales dia misy ny otrikaina rehetrarehetra izay ilaina andavanandro. Appriciana ny fihinanana ny céréales ho any ankizy indrindrandrindra amin'ny maraina satria manome hery sy tanjaka hoentiny miatrika ny tontolon'ny andro. Miakatra tsika eto amin'ny quatrième étage. Ny quatrième étage dia eto ilay tena ataontsika hoe siramamy mahery vaika, zany hoe sucre rapide. Ka ireo zany ilay teneniko hoe mba isaky ny alahady no mihinana azy fa tsy isan'andro. Ohatra ny bonbon, ny gâteau, ny biscuit, ny toaka, ny chocolat, ireo zany dia mba salasalaina ny fihinanana azy, zany hoe raha ohatra ka tena afaka mifady ianao dia tsaratsara kokoa surtout ho an'ilay olona izay misy diabeta na misy ataontsika hoe prédisposition amin'ny diabeta, zany hoe ao amin'ny fianakaviana efa misy diabetika maro na koa olona iray nanao diabeta nandritra ny nitondrany vohoka na olona anankiray koa niteraka zaza ngeza be loatra ny poids-ny, ny lanjany tamin'ny fahaterahana. Ireo zany dia ohatran'ny hoe prédisposition amin'ny ataontsika hoe diabeta na koa ny intolérance au sucre. Ny huile d'olive dia appriciana ny fihinanana azy satria moramora ho an'ny tsinay ny mandefina ny huile d'olive ary tena mahasalama. Ary zany zavatra rehetra zany tompoky lahy sy tompoky vavy dia tsy midika hoe andeha hanao sacrifice tsika ny amin'ny resaka sakafo, fa misy be dia be mihitsy ny ataontsika angamba hoe
fomba entina ahafahana sakafo tsara matsiro nefa ara-pahasalamana satria izay mantsy a matetika no mahatonga ny discussion hoe fa nahoana no manao régime ny régime tompoko a dia tsy azo fijaliana fa afaka tsara mihitsy a manao zavatra matsiro a nefa ara-pahasalamana reto zao a dia misy ny ataontsika hoe ny épice izay mahatsara ny sakafo nefa mahatsara ny fahasalamana koa. Ny anaran'ity moa dia be de bourbon izay manatsara ny ao anaty ary mandio ny ao anaty. Ny sakamalao dia iaraha mahafantatra fa antiseptika hoy ny amin'ny fiteny vazaha ary manatsara koa ny fandevonan-kanina. Ny curcuma na ny tamotamo dia malaza eo amin'ny fitsaboana ny cancer sy ny resaka cardiovasculaire zany hoe ny resaka aretin'ny fo sy ny tosi-dra ka ny antony anaovana ny ataontsika hoe dieta na ny fanalasalana ny sakafo zany hoe ny mba anaovana ny sakafo ara-pahasalamana zany a dia ny fitandrovana aretina maromaro toy ny homamiadana na ny cancer, ny fiakatry ny tosi-dra, ny hypertension artérielle, ny diabeta type 2, ny arthrose na manaitaina amin'ny vanim-taonana, ny dépression nerveuse reradava ireo zany a sy ny goutte izay fipetrahan'ireo plaque na acide urique amin'ny vanim-taonana. Ireo rehetrarehetra ireo zany a dia ilaina ny amin'ny fitandrovana ny sakafo hohanina araky ny fitenenan'ny Hippocrate dia izy no rain-dahiny namorona ny médecine hozy izy hoe que l'aliment soit ton remède zany hoe aoka mba ho fanafodinao a ny sakafo. Hippocrate moa dia grika izy io ary 700 taona talohan'ny nahaterahany Jésus Christ no nahaterahany zany Hippocrate zany ary tena malaza dia malaza tokoa teo amin'ny lafiny fitsaboana tamin'izany aby zany. Raha fitinitsika zany a ny momba ny sakafo ara-pahasalamana dia azavaiko amin'ny alalan'ity vilia ity. Ity vilia ity a dia assiette santé efa nekeny santé Canada ny fahamarinan'ity assiette santé ity. Raha ohatra te ho salama ianao zany a dia mba tokony ohatran'ity zany a ny sakafo hohaninao isan'andro ao anatin'ny vilia anankiray. Zany hoe atsasaky ny vilia dia ireto amin'ny kategoria voalohany ireto no tokony ho ataonao amin'ny atsasaky ny vilia zany hoe ireo voankazo sy ny légume zay zany mba tokony mameno ny atsasaky ny vilianao zany. Eto amin'ny ray apahatelony dia ny vary na ny mofo zany hoe tsy atao an'ilay vary
tena misavovona ohatr'izao zany ny vary hoanintsika isan'andro, indrindrandrindra moa zany amin'ireo olona izay manana prédisposition teneniko teo hoe efa amin'ny fianakaviana misy diabeta, fianakaviana misy fiakaran'ny tosi-dra, fianakaviana misy cancer, fianakaviana misy dépression nerveuse, ireo zany sy ny arthrose ary ny goty, ireo zany no tena mila mitandrina sakafo, fa tsy ny rehetrarehetra akory dia voatery tsy maintsy mitandrina sakafo. Kanefa na izany aza, na dia tsy misy an'ireo aretina tany saiko ireo amin'ny fianakaviana, dia raha ohatra ka tsy mitandrina ny sakafo ianao dia mety hanjary diabetika ihany koa, mety hiakatra ihany koa ny tension raha ohatra ka tsy salasalaina ny sakafo. Eto amin'ny apateliny anankiray eto amin'ity vilia ity zany dia eto ny asiantsika hoe ny henan'akoho, ny fromage ary ireo voamaina le tany saiko teo, ohatra hoe ny tsaramaso mena, ny lentille, ny trondro. Ohatran'izao zany no tokony andanjalanjana ny sakafo hohanina. Ireto amin'ny manodidina reto zany dia ny ataontsika hoe goûter hohanina anelanelam-potoana izay misy fetrany, ohatra hoe ny akondro, mba ny atsasaky ny akondro no ataonao goûter, ohatra ny fraise dia mba fraise anankitelo fa tsy hoe fraise iray baolina, na hoe mihinana raisin voaloboka dia voaloboka ray sopiera no andeha hohanina, fa satria ireo voankazo ireo koa dia misy siramamy ihany koa ho an'ireo olona, sokajin'olona izay tokony hitandrina sakafo. Ny zavoka, atsasaky ny zavoka, ny yaourt, ny indrindrandrindra koa izay amporisihana koa ny fihinanana voanjo na ny noix zany satria ireo dia misy protéine d'origine végétale avy amin'ny zavamaniry, ka moramora kokoa ho an'ny tsinay ny mandevina ireo. Zay ary tompoko lahy sy tompoko vavy ny fanazavana androany momba ny sakafo ara-pahasalamana. Ka izy ity tompoko tsy hoe akory entina hanerena, fa tokony ho resy lahatra ianao alohany anaovanao ny régime, fa tsy hiteraka ady ao an-tokantrano ny fanaovana régime. Ohatra misy tsy te-hanao régime ao an-trano dia tokony ho hajaina izay fitiavan'ilay olona izay hoe tsy te-hanao régime izy dia tokony ho hajaina izay zavatra izay, fa tokony hoe resy lahatra izy, fa tokony hanao régime. Izay no tsara indrindra. Ary raha te hampihena vatana dia tsaratsara kokoa zany ny manao ny régime ary manao ny fanatanjahantena miaraka amin'ny fitaizana toe-tsaina, satria ny saina mikorotana no mahatonga ny olona iray tsy afaka handanjalanja ny sakafo hohaniny, ary indrindrandrindra miditra ato amin'ny maherihery vaika aty amin'ny piramida ambony indrindra, satria ireo no manala ny sorisory. Ka eo no mila ny fanamboarana toe-tsaina zany amin'ny resaka fitaizam-batana amin'ny fanaovana ny régime, satria raha ohatra ka tsy voalamina ny toe-tsaina ary tsy voahomana ny fanaovana régime dia very maina fotsiny. Raha ianao madama te hanao régime dia
afaka manao izany ianao ho an'ny tenanao fa tsy voatery ho terenao anao régime daholo ny fianakaviana rehetra raha ohatra izy ka tsy tapa-kevitra na tsy resy lahatra ny amin'ny tokony hanaovany régime. Nefa kosa misy ireo fomba fahandro betsaka izay atoroko eto amin'ny fandaharana YouTube Jeanne Forest Santé, ny fomba mba hampatsirotsiro ny sakafo na dia manao régime ara ianao. Izay ary ny fandaharantsika androany tompoky lahy sy tompoky vavy dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Ary azo adino ny mijery matetitetika ny YouTube Jeanne Forest Santé fa ahasalamanao. Saotra tompo.